dia miarabanareo rehetra miarabanareo koa zany hoe zay reto moa zany a no mitondra teny reto zay hoe miara-midinika sy tafatafa na makafaka avo hoe izy no tokony ho atao PM de consensus atoko ngamba fa efa mazava aminareo a ny resadresaka zay nataony ny président ny haute autorité de la transition fa dia ny général Camille Vital no premier ministre ka dia izy moa avy eo a dia izy ny amisavisa aminareo a amisavisa amintsika zay vinavinanasany sy ny hoe fahitany ny hoe ahoana ny tandrana ty transition ity transition iarahana ny tatana zay ngamba no azoko tenenina fa izy no andrasantsika menakady aiza moa izy teo ohatrina ahoana totanareo an'le fidiranareo anatin'le toeraha mitatana raha ohatra ka tsy retenu tao anatin'le premier ministre iny moa zany ohatra ny karazana velorano nataonay teo hoe efa samy ao anaty lakana ka dia tsy maintsy mitady zany ny fomba rehetra hoe ahoana ny tsinjarana ny andraikitra eo am'izany atao hoe hitantanana ny tetezamita iarahana ka dia mbola hita eo moa zany fa ny tompoteny farany am'izay moa dia ny président ny haute autorité de la transition mety oetranareo ve raha resaka hoe ho atao vice premier ministre ao anatin'le gouvernement eny zay andraikitra omenanay dia vonina daoly zay fa zay koa moa fa déclaration fanatao hatramin'izay a dia voninany am'izay zay ngambano azo tenena premier ministre ineny zany miantofan'ny safidy hitapana an'izay ny eto fa misy olona manodidina anao misy enina mianadamo zareo mety azofevina ve mety raha miasa anatina gouvernement iarahana mahita moa zany voalohany indrindra misaotra ary miarava ny malagasy rehetra raha mahita moa fa miaraka zay fito mianadazo fa nisy ny resaka ny fanaovanay talohany entretien nandraisan'ny présidentanay resaka natao tao dia iara ijery inona ny tokony ampandrosony ty firenena ty misaotra an'ireo antoko politika rehetra say nanoana ny sy nanolotra ny tenanay anohy ny fitantanana ny tetezamita miaraka amin'ny floavo ny tetezamita ndray matoantsy ny renarajoela efa nisy any moa ny asa efa natao ary matotsika tonga amin'izao fotoana zao dia misy zavatra tsara no tantanana ary matotsika tonga amin'ny fanaovan'ny tsoniany feu de route suite logique n'le feu de route manko zao zavatra miseho zao satria nangataka premier ministre de consensus dia samby misafidina moa zay fito mianada dia raha nijerena moa miantefa ty amiko ary za matoky aloha fa zay reto samby mifankalala doly mifankalala fantatra fa hoe samy manany antokony reto olona reto za rery any angambany tsy manana antoko nefa zany tsy manakana ny fihavanana ao zao misy tolona ny général koa angambany tsy manana antoko miaraka aminay fa niarany hevitra zay ka ianao nanontany teo hoe afaka miasa amin'ny rehetra matoa isina ny gouvernement d'union nationale dikan'izay union nationale zany dia fiarahany rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena anatin'ny gouvernement tanao ary film mety tazonao zany amin'ireo olona teo aloha mbola tsy afaka mamaly an'izay fa satria vo zao mihitsy vo tendrena tsy maintsy eritreretiny fa tsisy zavatra korotanina zany manao zavatra fa mandrary manimba zavatra ezaka noho ny ampalaka azy rovina tsy fantatro fa izy indray aloha tsy ohatrany folo andro na ray volany satria betsaka any ty Madagasikara ty ary betsaka olona mahiny eto tsy maintsy safidina zany ny olona tokony hatao fa ny zavatra apetraka eo satria ny zavatra tokony fantatrareo mila olona mitovy eritreritra mba ahafahana mijery ny vahaolana androsotsika any amin'ny république faefatra karazana mission napetraka aminao ndre matoa premier ministre ny fanatosana ihany koa fa resaka fifidianana mahakasika izay to efa nilazaiko moa tamin'ny farany teo fa hoe niatrika ny référendum atsika farany teo nisy ny lesoka soran'Andriamanitra fa tafa vitatsika tsara ny référendum ka zay lesoka zay mihitsy no jerena amin'ny antsipriny mba ahafahantsika manarina an'izay dia hiatrehantsika ny
e fividianana zay ho avy eo satria efa tonga eto anie ny communauté internationale efa eto ny OIF miasa sy midinika miaraka amin'ny CNI zareo amin'izao fotoana zao. Mikasika an'le concurrent anao Andriamatoa Premier Ministre azo gera hoe fampidiranao azy ireo anatin'ny gouvernement. Za aloha tsy manana concurrent tsy fantako reo angamba manana concurrent fa za tsy manana concurrent olona mihitsy nya le fiarahana foana ny azy satria raha zatsika talohany eny namoaka an'ireny ohabolany ireny hoe mihevitra ny maro mahatakadavitra tsy nataotao foana ireny ka reto olona reto de tonga soa afanilazako am'izao zay hoe tonga nareo ny vavahadiny mahazorivo mivoa foana afahantsika midinika mijery satria ny ahasoan'ny firenena ny ahasoan'ny Madagasikara no ilaina. Za olona tsy mieritreritra hilatsaka ka hoe hitady olona hiaraka amiko hilatsaka na maire na président Fontany fandazaiko taonao zay na maire na député na gouverneur tsy gouverneur moa zany fa sénateur de na moa le chef de région na chef de province za tsy latsaka an'izany. Za zao raha vitako ny missionko amin'ny fanampinan'ny malagasy rehetra manampy ny malagasy na ny malagasy manampy amin'ny hevitra de hisitaka andeha tsy hoe akaretrety fa tsy hoe akaina fa hiataka zany de tsy mila fahavalo fa namany rehetra zay ny Premier ministre, vous avez représenté pendant 15 mois l'image de l'unilatéralisme de la haute autorité de la transition. Est-ce que vous n'êtes pas gêné aujourd'hui d'être présenté comme une personnalité neutre? C'est par rapport au bilan de ma gestion qu'on m'a choisi, n'est-ce pas? Je sais pas, je peux me tromper. Mais en tout cas, je l'ai géré tant bien que mal, et tout le monde était témoin. Maintenant, si je vous dirais que le bilan était positif, c'est pas... La réponse ne devrait pas venir de moi. La réponse devrait venir de chacun d'entre nous. Est-ce que je l'ai bien géré? Et par rapport à ça, on m'a sollicité pour être Premier ministre de consensus. J'ai accepté. Je sens que la mission qui m'attend pendant la transition est encore là et il faudrait que j'assume. Les personnalités politiques vous ont sollicité, les personnalités malgaches, mais est-ce que la communauté internationale va accepter ce choix? Mais on avait demandé que ça soit quand même une décision malgache ou malgache au départ, n'est-ce pas? Autour d'une table. Alors je ne vois pas pourquoi la communauté internationale va aller à l'encontre de la décision des malgaches. La communauté internationale, il est là pour observer, pour voir comment ça se passe, pour éviter qu'il y ait des casses pendant le moment de négociation. C'est tout. Et je crois qu'ils n'ont pas... Au contraire, ils devraient féliciter les malgaches que tout s'est passé convenablement en paix. Il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de morts comme ailleurs. Alors, au contraire, ils devraient être satisfaits que leur mission à Madagascar a réussi par rapport à certains pays. Et désormais, vous espérez organiser les élections à quelle échéance? Vous savez, la communauté internationale est en train de voir, l'OIF est en train de voir avec le CNI. Bon, ils vont voir. Bon, avant ma démission, il y a eu un projet de calendrier qui a été déposé, mais ce n'était pas un calendrier final. On verra par la suite, après l'entretien du CNI, de l'OIF et de la communauté internationale, quelles seraient les propositions du calendrier des élections. Est-ce que vous avez une stratégie pour convaincre les trois mouvances? Je crois qu'on a un représentant des trois mouvances. La personne de Yves-Aimé. Et comme je vous ai dit, on a commencé à discuter. L'objectif, c'est ça. Trouver une solution, trouver un issue qui serait favorable à tout le monde. Et d'ailleurs, raison pour laquelle on doit présenter un gouvernement d'union nationale. Vous espérez le présenter quand? Ah bon, c'était un malgache, c'est pour ça que... Oui. Il est temps que vous appreniez le malgache, depuis le temps que vous êtes là. Il y a des détails que je ne comprends pas. Parce que nous, on a mis des efforts pour apprendre le français. Et l'anglais? L'anglais aussi, un peu. Bon, alors quand est-ce qu'il y aura un nouveau gouvernement selon vous? Bientôt. On ne va pas traîner 10 jours. Je crois que ça va être un peu trop long. Vous savez, il faut bien faire, il ne faut pas faire les choses précipitamment. Sinon, ça va nous retomber dessus. Mais il y a un délai pour les nominations des postes de ministres ou des institutions? Peut-être pas, mais il faudrait consulter les gens, voir les qualités. Il ne faut pas trop qu'on se mise sur
des très grands politiques. Et il faut voir, il faut balancer et contrebalancer les pour et les contre. resaka an'izay indrindra ianao andreva to prime ministre mety hitantaratra hoe fampanjakana ity ny raleta satria vehivavy zay zao nitatsika eto Ka tsy fantako moa les populations ina ny betsaka ny vehivavy sa ny lehilahy. Fa eo moa vehivavy betsaka hitanareo moa tsika malagasy manana ny fombatsika. La preuve zany fa misy vehivavy anankiray c'est déjà positif. C'est déjà un pas en avant. Mais, dans l'ancien gouvernement, il y a combien de femmes? Population, tourisme, justice, et culture et secrétaire d'État, seulement 5. Voilà. Maintenant, on va voir. Peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7, ça dépend de la... Il y a une potentialité, une capacité. Allez, même s'il y a 6 femmes, 7 femmes ou 10 femmes, il n'y a rien de mal. D'ailleurs, ça va prouver équilibrage. Ahoana ny endrikendriky ny fankasopavana zany zao satria hoe zay maka ny kelin'ny lererasan-tele inona no stratégie anao manokana andrisena maka hoe azona fankafavana karaha jerena ny proposition tany amin'ny feuille de route zareo niny nandefa niny hoe président Andry Rajoelina no mijanona président Andry Rajoelina no manondro ny premier ministre de consensus sur proposition ny entité politique rehetra misy eto fa condition si olona ao amin'ny TGV si mouvance Andry Rajoelina tsy maintsy zay mihitsy efa manombokana izy zao zay ny lelesiko anyteneniko teo e tsy maintsy jerena ny ato-mombany mangarahara tsy misosoka zay feziny démocratie fifidianana démocratique zany tena ataotsika ka tsy maintsy zay zany niezaka ataona zay ngamba fa de misaotra betsaka fa ifalifaly vina ny arosavy miandry ny olana atsika mbola photo de famille avec les candidats.